Elia miarava manokana ny Ramala Yayava. Elia ihany koa miarava manokana ny Yahoshua alalako ary manona ny hatsarany Yahoshua ho an'ny olona rehetra izay mihaino sy manaraka an'izao fampianarana izao manerana n'izao tontolo izao. Ny fampianarantsika moa an'io dia mitondra ny lohateny hoe inona no hoe maninona izay moa tena maromarona koa maninona no inona ziady Elia averiko tsara hoe maninona no inona ziady Elia zany hoe inona zany antony inona anazy hoe marina ve sa didy zany dia tena tsika tsara zany zay. Valitiny menanao Yahoshua no inona satria izy namonjy zay aloha tsy diko tsara. Izy namorona anareo dia izy nanamboatra anareo. Ilay Andriamanitra inona indrindra tsara zay. Iny hoe Yahoshua iny no ilay Andriamanitra inona. Iny ny vavahana sy sankofana zany. Zay no inona zay. Fa misy gaga eo amin'ilay teny efa ahoana teresako hoe inona ty. Ilay inona dia dada Yava, izy ny Andriamanitra mpamonjy namorona zao tontolo izao ary Yahoshua ilay zany hoe izy no inona satria navita ny famonjena anareo ary izy no Andriamanitra ihany koa zanaky ny avy indrindra zany izy. Hoe maninona no inona ny ambasadiavan'i Yahoshua sy ady Elia. Inona izy satria izy no nirahana. Tsy diko tsara, nirahina hitondra ny tenin'ny Yahoshua. Noho izany inona izy fa mpitondra teny. Tsy hoe Andriamanitra ivavahana ny inona anazy sanane zany tsy izay mihitsy. Ny Andriamanitra ivavahana dia dada Yava sy Yahoshua. Fa izy ady Elia kosany zandrin'ny Yahoshua, nirahany Yahoshua sy dada malala Yayava mitondra ny tenin'ny dada Yava sy Yahoshua ety ambony tany, ety amin'ny planeta Terre, ety aminareo. Zany dia tena izy zay. Zany hoe minona anazy zany hoe maninona no mino ny ambasadiavan'i Yahoshua sy ady Elia nareo dia satria nirahana izy mitondra ny tenin'ny dada malala Yayava Yahoshua malala. Zay zany ny antom-minoana azy. Fanaporofona avy hatrany. Fanaporofona fanirahana izy ary zay ny inona azy amin'izay hoe io ilay tena iraka, io ilay misolo tena any Yahoshua ety ambony tany, io ilay misolo tena any dada Yava ety ambony tany. Izay izy misolo tena any dada Yava sy Yahoshua zay. Ilay Andriamanitra Abrahama, tsy diko tsara ilay Andriamanitra Abrahama, zay no antony hoe mino anazy satria izy ilay nirahana misolo an'ilay Andriamanitra dada Yava izay naniraka anazy makety sy Yahoshua izay naniraka anazy makety. Ahoana ilay teny? Fanaporofona, famarina zany eto hoe ziady Elia zany. Ary mila amin'izay no mino sy matoky azy. Tsy ndriko mafy amin'izay, mino sy matoky azy fa tena nirahana izy ary tena mitondra ny teny sy miafatra izy voninahitra dada Yava sy Yahoshua. Voalohany indrindra ny teny navoakan'ny Yahoshua, any ny antsika voalohany aloha dia nametraka mihitsy ny Yahoshua ny teny hoe aza manota intsony. Zany ilay tena teny mazava be navoakan'i Yahoshua zay hoe aza manota intsony. Zay teny izay dia mametraka mihitsy ny fa miaraka amin'io Andriamanitra ny Abrahama io, miaraka amin'io Andriamanitra Abrahama io zany dia tena mametraka tsara mihitsy ny ilay teny izy nanao hoe aza manota intsony. Tsy mety intsony zany manota na le hoe manota
noho ny amin'ny tsy fahatanterana dia mibebaka rehefa rapito hoe Andriamanitra mikomprendre an'izany. Dia misy Andriamanitra mikomprendre an'izany fa diavolo no niteny an'izany taminao. Ary naizana izy niteny anao an'izany dia diavolo no niteny anao an'izany. Tany ianao mba ho any amin'ny heri. Satria ny tenin'ny dada Iavasy Joshua dia mametraka mihitsiny fa ho an'ny olona izay minimanota zany ny fiandrasana matahotra sy fahatezerana rehetra, ary avy any amin'ny diavolo ny olona mpanota zany. Fakitsika ny Hebreo valy teny men'ireo teny tsy maintsy manota fa olombelona tsy ho lavorary zany. Ko ilay Andriamanitra anao zatra mpiara-miasa amin'ny diavolo fa aiza manao tsy hiteny an'izany. Zay ny avy any amin'ny diavolo zay, fa ny tenin'ny Joshua tsy zany mihitsy. Hoe rehefa kitsika ny Hebreo 10 26 dia ny 27. Fa raha minimanota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny otaintsony. Eo zany ilay olona hoe tsy maintsy manota fa mibebaka rehefa avy eo indray. Hoe Andriamanitra mahafantatra fa tsy lavorary ianao ka mila mibebaka dia mamela foana fahotana izy. Tsy nisy Andriamanitra niteny an'izany. Ilay Andriamanitra Abrahama tsy niteny an'izany fa aza mampandainga an'io Andriamanitra io ianao. Ianao mbola vao hoe mampandainga an'io Andriamanitra io, ary ny mpandainga dia avy any amin'ny diavoly. Ary amin'izay ianao tsy miza ny ampandainganao fa tena Andriamanitra Abrahama mihitsy mampandainganao amin'izany teninao izany hoe tsy maintsy manota fa mamindra fo io Andriamanitra io rehefa mibebaka ianao ary miezaka ianao tsy hanota intsony. 4 taona ve ianao no niezaka dia mbola tsy afaka mandrakizao dia laza ve ianao fa misy Andriamanitra miaraka aminao? Eny Andriamanitra fausse marque miaraka aminao no e. Fa le vrai marque Iavasy Joshua Andriamanitra Abrahama tsy miaraka aminao zany fa diso adresy ianao. Eny hoe ilay teniny fa raha minimanota isika io zany ianao ilay minimanota io rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny otaintsony fa fiandrasana matahotra. Zany hoe tsy misy fibebahana azonao tao intsony zany rehefa minimanota. Rehefa afaka ianao zany ka minimanota dia misy fibebahana. Matoanao zany mbola manota foana dia Andriamanitra tsy izy miaraka aminao io ary manipy tena ho any amin'ny heri nareo manao an'izany saina zany. Kanefa moa dia nareo mianakavy mihitsy dia efa izay nareo. Inio ty teny ty fa fiandrasana matahotra, any hoe miandry amin'ny fahatahorana ianao zany ny hatezeran'Andriamanitra amin'ny fitsarana. Amely ianao ny fitsarana avy any amin'io Andriamanitra marina io dia ny Andriamanitra Abrahama. Ary fahatezerana mirehitra, hatezerin'Andriamanitra ny anjohanao. Fahatezerana mirehitra izay handany ny fahavalo rehetra kosa. Handany ianao tena fahatezerana mirehitra handany ianao. Zava-dosana e zany. Zava-dosana e zany. Fahatezerana mirehitra ny mamely ianao. Zany hoe aza mba mihinana izay mpitondra fivavahana intsony ianao fa zarotra mpiara-miasa amin'ny diavolo daholo izy rehetrarehetra reo. Rehefa ny Andriamanitra Abrahama no tenenina ka tsy ahavany no resahanao. Izay no anarany, diavolo daholo ny ankoatran'izay. Ary tsy Joshua ilay zanany, dia diavolo daholo ny ankoatran'izay. Ka ny teny taminao hoe tsy maintsy manota sy mikarazana. Ka io ary ny tenin'Andriamanitra io raha minimanota itsika. Ka ny dikany hoe tsy maintsy manota dia minimanota ny dikan'izany. Ka ny tenin'ilay Joshua kosa dia mazava be ny teny. Jaona 9 dia ny 10 sy ny 11. Jaona 10:11. Jaona 10:11. Ary rehefa nitraka Joshua dia hoy izy tamin'ny ravehivavy, izy ireny ravehivavy. Aiza zany ilay olona nepangana ity vehivavy makorelina ity? Satria mpijangajanga io vehivavy io zany, vehivavy makorelina izy. Tsy nisy nameloka anao va? Ary hoe ravehivavy taminy tsy misy tompoko. Dia hoy Joshua, izaho koa dia tsy manameloka anao. Mandehana aza. Ary amin'izao sisa izao dia
aza manota intsony. Hitanareo tsara fa tena mahitsy be ny teny eo sao hoe za koa tsy manameloko anao sao mba manomboka eto kosa amin'izao ianao niona tamiko zao, aza manota intsony ianao. Zay ny teny'ilay ten'Andriamanitra maro, ary zay ny ahafantarana an'ilay izay ny rahany. Fa izay ny rahany zany dia manao an'izay teniny izay koa, ary azona sy manana an'izay teny izay manana ny hery entina ametrahana izay teny marina izay hoe aza manota intsony. Aleo mafisika dia mandeha mihitsy n'ilay teny ao amin'ny Jaona 5:14. Jaona 5:14. Teny mbola nitsindriany Joshua amin'ny olona hiaraka amin'ny rehetrarehetra hoe sy niona taminy. Matoa ianao laza fa niona tamin'ilay Andriamanitra izay tsy izy fa mbola miverina manota foana dia Andriamanitra tsy izy io niona taminao teo io, ary devoly ilay hitanao hatramin'izay. Fa izao ny voalaza teny mahitsin'Andriamanitra hoe izay niona tamin'ny rehetra dia nahazo an'ity teny ity hoe aza manota intsony, fandrao anjoanao ny ratsy nohony teo. Ty faharoa ty raha vao mety tena mafy mihitsy. Jaona 5:14. Rehefa afaka izany hitany Joshua fa teo an-kianjan'ny tempoly raha lehilahy ka hoy izy taminy, io rehefa sitrany ianao dia aza manota intsony, fandrao anjoanao izay ratsy nohony teo. Ratsy nohony teo ny olona manota indray izy. Ratsy me ratsy foana ny fiainako, jereo raha ny fiainanao zao. Ary aza mampandainga an'io Andriamanitra io fa rehefa nitiny izy hoe ratsy nohony teo ny fiainanao dia dala mihitsy jereo fa tsy maintsy ratsy nohony teo ny fiainanao. Aza manotra eny tsara foana inaiko, tsara foana inaiko. Mampandainga an'io Andriamanitra marina io zany ianao. Zany no mbola mahadivoly ianao indray raha mary eo ianao. Fa raha varianao zany teny zany dia izay ny marika fa devoly ianao. Satria izy ny teny fa manjoanao ny ratsy nohony teo rehefa mbola manoty ianao. Ka raha ianao mamary hoe izay tsy maninona ka fa mibebaka fotsiny izay dia afaka indray, dia izay ny mahadivoly an'ilay arahanao. Tsy afaka eo mihitsy ianao e. Zany rehetra zany no mahatonga ny Elia nyteny hoe maninona no inona amin'izay ziady Elia zandrin'i Joshua. Tsindriako ilay ziady satria Elia zao fa be mpangala tahaka indray manerana zao tontolo zao. Dia aleo apetako mihitsy ilay anarako avy any amin'ny lanitra hoe ziady izay tsy azonareo angalarina satria non propre anazy. Dia Elia moa tsy ao anatin'ny baiboly dia angalangalarinareo fahatany dia tsy nareo koa ny ali izy. Zany Elia zany nge manana olona mifakotany ary tsy manota intsony izay miaraka aminy dia zao ataoko izao. Ary ziady azy Elia. Zay zany ny teny fa mbola ampiko ndray mandeha farany izay tsika hiditra tamin'ilay teny hoe iza no mitondra ny teny io fa dia mandeha any avy hatrany tsika. Iza no mitondra n'ity teny ity aza manota intsony ity. Zao aloha mbola apetraka tsika indray ny teny nambarany Joshua hatramin'ny apôstôly indray any amin'ny Jaona voalohany 7. Fa ny olona manotana dia sady tsy nahita anazy, tsy mahalala anazy ka io mpitondra fivavahananao io nge ka fanoty dia tsy mahafantatra an'Andriamanitra io, tsy mahalala an'Andriamanitra fa mieritrereta. Jaona voalohany 7, 5, 9. Jaona voalohany 3, 5, 6. Ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra an'io ary tsy mba misy io tao aminy. Dia miaraka amin'ny Joshua zany tena tsisy io tao aminy sady tsy manota intsony izy ny dikan'izay. Fa izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Anao zany izay rehetra miaraka aminy dia mitoetra ao aminy dia tsy manota iny olona iny. Fa tsy kony manota kely dia mibebaka dia mamindra foana Andriamanitra. Devoly no namindra foana taminao io fa tsy ny Andriamanitra Abrahama. Tindriko tsara, devoly no namitaka anao mody milaza fa namindra foana taminao fa tsy ny Andriamanitra Abrahama mihitsy. Izay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala anazy. Ka ny olona mpanota zany dia tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy. Izany hoe ireo mpitondra fivavahana mpanota rehetrarehetra sy mampanota olona ary milaza fa tsy maintsy mpanota reo
Tsy nahita ny Andriamanitra io zany reo naikely azy sady fantany fa izy ady Elia kosa izay tena navita nahafaka anareo tamin'ny fahotana tamin'ny nampahafantarako anareo any Jehosoa dia aty amiko mihitsy ny sy ny fahefana hitondrany teny ho amin'ny fanafana anareo amin'ny fahotana profony izany zao nahafaka anareo tamin'ny fahotana zao izay ady Elia ary tena sambatra be izay tonga tamin'izany toerana izany ary tena afaka izy voninahitra ho an-dadamale avy Jehosoa ary raha irinao izay mandray ahy zao atsarany zao teny zao irinao izay mandray any ny fahasoavam-be amin'izao teny zao dia miantso anao mihitsy ny izay ady Elia manarahana amin'izay ianao ataontsika ho any amin'ny Jehosoa hoentiko ho any ianao za tena ny raha porofon'izany reo vahoaka marobe amanarivony eto ambonin'ny tany izay efa manaraka ny Elia ianao sisa ny andrasana aza mihaino ny fanaratsiany avy any amin'ireo mpitondra fivavahana izay miara-miasa amin'ny divolo ireo ny tena azy tsy afany akory ny fahotanany na inga sy ny fitakara mbola ataony aminao fihetotaony ianao izay nampamitany tao foana na sainy nanota foana ampy izay ny fiarahana taminy zao iaraka amin'ny Jehosoa amin'izay akotsina nina ohatran'izay rehefa lany tiara ianao misy ankehitriny ataony lany ny divolo tany dia mba tonga saina irena amin'izay amin'ny Jehosoa ahoana ilazana fa tena marina izay ady Elia ary tokony inoana amin'izay izy fa tena izy no ny raha ny Jehosoa efa io teny io mazava ho azy le hoe maninona no inona ny teniny Elia ary maninona no mihinao n'izy ady Elia mihitsy ny amin'izay satria izy miditra n'ilay ny rany aiza ary no ahitana an'ity teny ity satria io teny io zany no jerevantsika hoe iza ny manana an'io dia aiza no ahitana an'io dia iza ny tena miaraka amin'io teny io dia iza ny tena mitondra an'io teny io dia aleo izay teny izay zany no jerevantsika izay teny izay no arahantsika izay teny izay no arahantsika mazava be ny tenin'ny faminaniana fa ny natonga nyity teny tsy hitanareo sady tsy fantatrinareo dia olana teo amin'ny zanak'Israely izay nedivan'ny dada Iava Jehosoa ka nataony dada Iava tsy nafantatra azy tsony ary rehefa tsy nafantatra anazy tsony ny zanak'Israely efa hitsika tsara le hoe tsy misy miantso ny anaranao tsony aleo abetsika kely fotsiny toko izay dininy hoe tsisy miantso ny anaranao akory na mahalalanao araka ny bokin'ny Isaia zao no vakitsika dia toko fa 420 isika 64 filina izy 64:6 anaova aketsika amin'ny 64:5-6 fa samy efa tahaka ny olo maloto izay rehetra rehetra Israelianina io ary tahaka ny lamba ny oson-drano ny fahamarinana rehetra rehetra malazo tahaka ny raviny izay rehetra ary ny elokanay dia mipoaka anay tahaka ny rivotra eo dia olona zanak'Israely tena manao ny tsy mety sady tena tanteraka inona ny vokatra an'izay tsy misy miantso ny anaranao intsony na mifohy fikitra aminao fa efa nanafina ny tavanao taminay ianao ka nandevona anay noho ny amin'ny elokanay nafeny dada Iava tamin'ny Israela mihitsy ny narany ny momba azy tsy nafantatra azy tsony ny zanak'Israely izay natonga an'ilay teny hoe tsy misy ny antso ny anaranao nanomboka teo dia tsisy nafantatra tsony ny anaran'ny dada malala Iava vokatra n'izany zavatra nataony zanak'Israely zany ka tezitra mafy izy dia nataony tsisy nafantatra anazy tsony tontolo izao miainga tamin'ny Israely any teo nanomboka amin'izay le anaran-diso be dia be Jehova, Alà, Bodà, Tiva, Brahma, Isno, Ganesy sy ny maro samihafa izay natsory olombelona
trano miantso ny azy daholo ary lasa mpanota daholo mihitsy ny hafarany. Tena mpanota mihitsy. Sasany moa manambady dimy nefa ny 20 mihitsy era ny sasany. Nefa ny teny'ilay mpaminany farany ilay zanaky ny avindrindra teo Yahosoa ny teny hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray, vehivavy ray manambady lehilahy ray. Nefa ny sasany moa dia tena misy amanjatony ara ny sasany vadiny. Zavatoza natambo daholo zany. Tena fanoherana. Novaina fotsiny zao ny anaran'ilay Andriamanitra Abrahama. Dia iavana anaratra dia novainy sasany zavatra. Fa mariky ny mampanotanao ny zany. Zany ny mampanotanao ary tsy izy daholo izay miaraka aminao. Tsisy izy ny Andriamanitrareo any. Tezantsika ary teny. Ty mpanotanareo. Tonga ilay ten'Andriamanitra dia nampafantatra izy ao amin'ny boky Nisea 4:20. Fa tena ho avy ny fotoana ahafantatra ny eo anarany eo amin'izay ny olona. Tsy ny zanak'Israely intsony ko izy rehefa nialan'Andriamanitra. Fa tena hafa firenena no ahafantatra anazy. Tsy Israelianina intsony zany fa hafa firenena. Nisea 4:20 manao programa tafayavazany fa misy ahafantatra anazy amin'izay. Nisea 52:6. Nisea 52:6. Koa ny oloko dia pahalala ny anarako. Eny amin'izany andro izany dia ho fantany fa izany no miteny hoe ity aho, ity aho. Misy olona zany dia tena ahafantatra ny anaran'ny Dada Iavà ary tena hiteny aminy mihitsy ny Dada Iavà hoe ity aho, ity aho. Ho fantatra indray zany Dada Iavà ny dikan'izay. Misy alalana azy indray fa raha ny Israelianina izay niaraka taminy efa tsy nahafantatra azy intsony. Nge nivily anaran'ilay Adonay iny ny tompo iny ny fibedesany sy ny fisarahany Dada Iavà tamin'ny Israelianina no natomba ny zareo tsy sany antso ilay anarana intsony ka no naovany ilay anarana hoe Adonay. Satria ny tena maro moa tena maty mihitsy ny azy zareo na ny antso an'io dia dia maty afarany. Dia tsy ny antso an'io anarana intsony izy ka nataony Adonay. Izay nangalarany rehetrarehetra tahaka indray taty aoriana izay Adonay izay ka natany hoe ny tompo, ny tompo. Hitanareo tsara fa miantsoantso ny tompo daholo rehetrarehetra vokatry ny adalany sy ny adiny ny zanak'Israely io izay niady tamin'ny Andriamanitra io ary ny sarany io Andriamanitra io ka tsy nahafantatra ilay Andriamanitra intsony izy mandraka androany. Zava-doza mandraka androany mihitsy satria raha nahafantatra izy miaraka ny antso anah hoe Iavà sy Yahosoa dia afaka fahotana tahaka an'izay miaraka amin'ny Elia. Izy angah mety minan'io teny io izy raha manompa an'io teny io rehefa hitany raha iny tsy vakiny loha mihitsy ny izy. Zany no proof lozan'Andriamanitra tanteraka satria ny tanjon'ny Andriamanitra io dia afaka mifahotana miaraka aminy. Ko maninona tsy izay ny tadiaviny. Io izy io hitanao io. Ko maninona zany ny tsy atonony fa ilay miavinariny mieritreritra fa Israelianina dia miaraka amin'ny Andriamanitra. Mampibebe mihitsy. Raha miaraka aminareo Andriamanitra dia afaka tamin'ny fahotanareo. Fa mazava ny teny Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Nisea 59:1-2. Nisea 59:1-2. Endro amin'ny tanany avatsy koa fa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovanà famahary. Fa ny heloka reo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo na dia tsy mihaino izy. Nisea 59:1-2 dia mazava tsara izay nivakiky teo izay hoe tena tsy afaka amin'ny fahotana ny olona anankiray dia tsy mihaino an'io mihitsy ny Andriamanitra. Ny Andriamanitra Abrahama tsy mihaino an'io efa tsy afaka amin'ny fahotana ianao. Ka izay zany milaza fa tena ny alala'Andriamanitra ny zanak'Israely. Dia tsy maintsy hiverina io Dada Iavà io. Dia io ny teniny ara fa misy olona afantatra an'azy izy fahalalana amin'izay izy ny oloko. Dia ny afantarana azy fa hitenenany hoe ity aho. Hitenenany hoe ity aho izay olona izay. Aiza zany ny ahitana an'ity indisy ity. Fa ny indisy ny olona afantatra anazy dia izy hitenenany hoe ity aho. Vokaroantsika zany io hiteny hoe ity aho io. Aiza ny ahitana an'izay teny ity aho izay. Dia mambala indray ny Nisea 50 Nisea firy zany 65. Nisea 65 1-2. Ho jerevantsika ilay indisy ny tenin'Andriamanitra hoe aiza ilay ahitana an'io ity aho io. Nisea 65:1 no vakintsika zany. Nisea 65:1 ilay izy.
notadiavin'izay tsy naniry aho ary hitan'izay tsy mitady. Hoy izao tamin'ny firenena izay tsy nantsoina tampianarako, inty aho, inty aho. Misy firenena zany ivoan'le teny hoe inty aho, inty aho. Ary io firenena io nefany a mbola tsy natsoina tao mihitsy ny anarako hozy dada Iava. Mazava zany fa tsy Israelianina le izy, le afantatra an'le anarana, le azo an'le teny hoe inty aho, inty aho. Satria ny Israelianina efa nantsoina tao amin'ny tanin'ny Israel ny anarany dada Iava. Ka rehefa tany niantsoina an'io anarana io zany dia izy. Fa ilay toerana izay iantsoina azy a dia mbola tsy nantsoina tao ny anarany. Mazava zany fa tsy ao Israel ilay toerana satria efa nantsoina tao Israel ny anarany dada Iava, dia tsy ao Israel zany le izy. Miala aloha zany izay Israel fa tsy izy. Baibay Israel fa tsy anareo le anarana ary tsy mahafantatra an'io nareo ary tsy mety makany anareo anarana io. Efa nakaty amin'ny hafa firenena izy mba hamonjena indray ny hafa firenena. Engany ianao izay maheno amin'ity fampianarana ity anatina ny Elia amin'izay ianao, minoa ny Elia amin'izay fa ziady Elia le ny raha namonjy anareo. Izao hitanareo izao izy eo amin'ny tele io, amin'ny internet ny tele any, ary ny feo ninareo amin'ny radio zao zany teny izao. Aiza ary ny ahitana anazy ary eto amin'ity planeta Terre ity, satria efa tsy an'ny Israel zany ny voany io anarana io ary tsy any ny afantarana anazy fa any amin'ny toeran-kafa. Aiza ny ahitana an'io? Zao tsika miverina amin'ny teny Yehosoa indray satria Yehosoa no afantarantsika ny marina. Izao no teneny Yehosoa hoe haitsika tsara le tenin'Andriamanitra hoe mpaminany Israelianina nareo. Any amin'ny tenin'ny mpaminany zany menotsika indray. Zao tsika hiditra indray aloha amin'ny tenin'ny dadabe Mose, Deutéronomia 18 18:15 hoe tenin'ny mpaminany no arahanareo. Deutéronomia 18:15 dia izao ny voalaza ato zany efa kitsika voninahitsy dada Iava Joshua. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalahinao tahaka no hatsangany avy Andriamanitra ao anao, izy no henonareo. Zany hoe mpaminany Israelianina zany no henona. Fa itsika mahafantatra tsara fa Yehosoa dia mpaminany Israelianina, mpaminany lehibe tao Israel izy. Dia ndao raha afaka itsika ny afatry Yehosoa tany amin'ny mpaminany, tany amin'ny mpianany zany. Dia ny mpianany moa izy atao hoe Ioanana na Jaona apôstôly zay. Dia afaka itsika ara ny tenin'ny Yehosoa nalefa any amin'ny mpaminany, tenin'ny Yehosoa mpaminany nalefa tany amin'ny mpianatra zany izy nanoratra ny momba azy. Dia izao ny voalazan'ny tenin'ny bokin'ny mpaminany Yehosoa araka ny nambarany apôstôly Jaona izay mpianany. Apocalypsy 19 19:10. Apocalypse 19:10. Apocalypse 19:10. Ny tapany farany indrindra fa ny filazana ny Yehosoa no fanahany faminaniana. Zany hoe ilay mpaminany Israelianina henona zany a dia izay mitory an'i Yehosoa rery ihany. Andray zany no mitondra n'ity mpaminaniana ity. Maka ny tenin'i Yehosoa zany dia nampitahanina ka any amin'ny mpianatra, izay ilay mpianatra nahitany voninantany amin'ny lanitry ny lanitra dia Jaona apôstôly zany. Dia nanao fanambarana mihitsy ny Yehosoa hoe fa ny olona manana ny faminaniana, ny fanahin'ny faminaniana dia izay mitory an'i Yehosoa. Dia ataontsika zany hijery izy ilay mitory an'i Yehosoa ato amin'ity planeta Terre ity. Ahoana ny afantarana an'izay Yehosoa zay? Dia ny afantarana azy mazava ho azy fa dia izy manala ny fahotana aloha ny voalohany indrindra, efa nresantsika tarihany voalohany izy. Ary ny faharoa dia nitondra fiainana mandrakizay io Yehosoa io amin'ny alalan'ny fitoriana ny anarany. Zay ny afantarana azy. Ity ndray zany ny indisy manaraka ty hoe mitory ny fiainana mandrakizay zany Yehosoa zany amin'ny alalan'ny anarany.
ka iza tamin'ny olombelona teto ambony tany no nitory an'ilay anarana ka nahazo fiainana mandrakizay ny olona. Dikan'izay fiainana mandrakizay zay zany a dia nisy fampianarana netiny teo ka afaka amin'ny fahotana ny olona. Dikan'izay eny hoe fiainana mandrakizay. Ndao raha vakintsika ny teny Joshua araka ny boky ny Apokalipsia indray boky ny Jaona moa azafady indrindra. Jaona 7:20 andininy fahatelo. Fa misy fiainana mandrakizay ho tadiavintsika amin'izay zany aloha eto aloha indisana ka indray ty fiainana mandrakizay no jerevantsika. Fa ao amin'ny fiainana mandrakizay io a no mitory ny anarana. Ao anatin'ny anarana no ivoan'ny fiainana mandrakizay. Ao anatin'ny fiainana mandrakizay dia mivoaka avy eo amin'ny anarana. Eny no jerevantsika eto indray zany ty. Raha mazava ho azy fiainana mandrakizay zany ho lafaka amin'ny fahotana zany. Ka iza no nitory an'ilay fanafana fahotana? Iza no nitory an'ilay anarana manafaka amin'ny fahotana eto amin'ity planeta Terre ity? Dia ho tsindrintsika indray izay. Ary manahoana sy manahoana natombavan'ilay teny izay izao rahantsika izao. Jaona 17:3. Jaona 17:3 ty indray zany indisy manaraka ty. Ary izao no fiainana mandrakizay. Dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokony sady marina sy Joshua ilay voaositra izay efa nirahanao. Ty indray zany misy fiainana mandrakizay ho jerevantsika ty. Fa ity fiainana mandrakizay ty a izao indray ny azonana azy a ny fahafantarana anao izy a dada Iava sy Joshua izay nirahanao. Ka tsy misy nampahafantatra ny dada Iava sy Joshua izay nahafaka olona fahotana teto amin'ity planeta Terre ty afa-tsy Eliariary ihany. Eliariary ihany navita zay a tady nanao an'izay. Ho fotsika aly satria generatsika mety io zananona hoe Iava sy Joshua. Ny Andriamanitra Abrahama dia dada Iava ilay dada, Joshua ilay zanany. Ary izay nanaraka anazy miaraka afaka amin'ny fahotana daholo. Rehefa afaka amin'ny fahotana tena tsy mahay manao ratsy intsony ary tsy manota intsony. Tena afaka e. Tamin'ny alalan'iny nefa nahafantarana an'izany anarana zany ka lasa nahazoana fiainana mandrakizay, lasa nahafantatra ny dada Iava. Satria izay manko ilay objectif hoe mahafantatra ny dada Iava. Dia tamin'ny alalan'iny dia hoe io anaran'io a dia mitondra fiainana mandrakizay. Aiza ny hafantarana an'ity anarana ity nefany? Ity fiainana mandrakizay ity nefany a indisy nomeny soratra masina anankiray indray. Indray misy indisy anankiray dia ny fampianaran'ny Joshua. Mandray vakintsika ny fampianaran'ny Joshua. Jaona 2:20 Jaona 12:49. Ity ilay fiainana mandrakizay hitantsika teo. Indisy zany zao ny fiainana mandrakizay indray. Ary ny fiainana mandrakizay a dia mamoaka ny anaran'ny Joshua. Hitantsika teo hoe zao ny fiainana mandrakizay dia mahafantatra anao. Mamoaka fiainana mandrakizay zany a fahafantarana ny anarana. Eto indray tsika hijery fa ny mamoaka fiainana mandrakizay koa dia ny fampianaran'ny Joshua. Jaona 12:49. Satria izao tsy ny teny ho ahy fandraisana ny irakay a izy no nandidy azy izay ho lazaiko sy izay ho toriako. Ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny. Io indray ny fiainana mandrakizay fa miverina. Ny didiny Joshua zany a dia didy avy any amin'ny ray a ity indray manome ny fiainana mandrakizay. Koa izay lazaiko dia lazaiko araka izay lazay indray tamiko. Izany hoe ilay anarana mitondra fiainana mandrakizay. Ny didiny Joshua koa mitondra fiainana mandrakizay. Izany hoe io anaran'ny Joshua io zany a dia hivoaka avy any amin'ny alalan'ny Joshua, hivoaka avy any amin'ny didiny Joshua, ary any amin'ny didiny Joshua zany ny voan'io anarana io. Any amin'ny alalan'ny Joshua zany ny voan'io anarana io. Ary rehefa mivoaka zany io anarana io afaka amin'ny fahotana ny olona. Dia izay dia voalaza ny mpaminany rehetrarehetra hoe mpaminany Israeliana ny anona ary tonga tika hatramin'ny ziady a Elia zany faminaniana zany dia nipankaty amin'ny ziady a Elia. Zany ny porofo mampinany lehibe ny ziady a Elia. Zandrin'ny Joshua satria nafaka olona tamin'ny fahotana. Zandrin'ny Joshua moa tena goavana indrindra. Zany mpaminany zany moa kety amin'ireo ty ambony tany zany fa ny lantilany zatra tsy misy any zany. Fa izay tena zandrin'ny Joshua mitondra ny teny ny rahany mihitsiny ao porofo lehibe mihinanareo zao voaka ny teny. Io ary zany fa ilay anarana zany dia hivoaka ary amin'ny lalàna zany satria fiainana mandrakizay ilay izy. Aiza ary ty lalànan'ny Joshua ty ny hivoaka
satria ato amin'ny lalàna nivoaka ilay anarana. Aiza nivoaka ty lalàna ity? Ianao jerevantsika indray soatra masina araka amin'ny boky ny soatra masina ihany Isaia 42. Aiza nivoaka ary io lalàna io? Isaia 42:1. Isaia 42:1 dia ny 4 no mamaritra an'izay. Hoe aty no ahitanao io lalàna io. Eto isika zany dia hita avy hatrany fa lalàna io zany nivoaka any amin'ny toerana anankiray izay atao hoe nosy le izy, fa tsy kontinanta. Atao hoe any Afrika nivoaka ilay teny, na any Amerika, na any Aostralia, na any Japon nosy izy fa izy moa tsy tany, na any Brésil, na any Portugal, na any France, na any Angleterre, na tsy haiko izay anaovanareo anazy fa any amin'ny nosy nivoahan'io lalàna io. Dia Madagasikara, satria zany Elia zany dia taty Madagasikara tokoa izy tonga ary nitondra zao teny zao. Isaia 42:1 dia ny 4. Ilo ny mpanompo izay tantanako, ilay voafidiko sady sitraky ny foko, napetrako tao aminy fanahiko, mpamoaka fitsipika ho an'ny jentilesy izy. 14. Tsy ho reraka na ho kivo izy, mandra-panory ny rariny amin'ny tany, ary ny nosy iandry ny lalàny. Safatindritra. Eto zany dia mazava be mihitsy fa misy mpanompo ity mpanompo ity dia tantanan'io Andriamanitra ny Abrahama io zany, sady voafidiny ary sitraky ny fony. Zany fantany tsara zany ty mpanompo voafiditra ity sady tantanana io zany hoe tsy mandeha io zany fa tantanana voafidy io tena ny fidiny tao anatin'ny rehetrarehetra, ary tany amin'ny lanitolanta no fividianana anazy fa tsy avy aty, ary sitraky ny fony satria tsy avy aty an-tany ny fividianana fa raha olona tety dia mpanoto ohatranareo ihany, fa avy any amin'ny lanitolanta no ny fidiana, lasa tsy mpanota izay miaraka amin'ny mazava ho azy. Napetrako tao any ny fanahiko, fa olona voafidy tokoa moa ary sitraky ny fony. Sitraky ny fony zany tena mety be aminy, tena metrahana ny fanahy. Ary rehefa nametrahana ny fanahiny ty mpanompo voafidy dia mazava ho azy fa Eliaza ny resahana zany. Dia inona ny zavatra hitranga? Hamoaka fitsipika ho an'ny jentilesy izy, ary hamoaka ny tena rariny tokoa. Ka ny rariny moa itsika tsara fa any amin'ny tribonaly ange no misy ny rariny. Any mivoaka ny rariny, atao hoe rariny zany dia justisy. Eny mahatonga anazy atao hoe ministère de justice, lalàna no mipetraka any amin'izany resaka rariny zany. Any mamoaka lalàna zany ny dikan'izay. Ary izay mihitsy ny ziady Elia namoaka lalàna mitondra ny rariny amin'ity tany ity, hahatonga ny olona ho lasa olom-baovao ho tsy mpanota intsony. Nataony Elia daholo zany zavatra zany. Zay dia tena mitondra fitsipika tokoa za araka ny teny hitanareo ao amin'ny 14 amin'izay. Aiza nivoahan'ity rariny ity dia ity lalàna ity dia ity fitsipika ity tsy ho reraka na ho kivo izy ao amin'ny 14. Isaia 42:4. Tsy ho reraka na ho kivo izy mandra-panory ny rariny amin'ny tany, ary ny nosy andry ny lalàny. Any amin'ny nosy zany ilay rariny no hivoaka, any amin'ny nosy zany ilay lalàna no hivoaka, any amin'ny nosy zany ilay fitsipika no nivoaka. Dia nivoaka moa ilay izy efa nomboka tany amin'ny taona 1984 nankalaza ny 40e année zany Elia teo tamin'ny torina zany fahatarana dia ny lalàna ny Yahosoa zany, nahatonga ny olona tsy nanao ratsy tafaraka taminy. Tena hitanareo maso izao ankehitriny, tena hita ny famonjena hitany Yahosoa, ary tanteraka ny fanavotana ankehitriny hoentin'ny Elia no ny rana ankehitriny, tonga aty amin'ny nosy izy, nosy Madagasikara. Ho anareo rehetra izay avy any amin'ny kontinanta aza misandoka fa tsy avy any aminareo ilay Elia, tsy avy any amin'ny kontinanta zany Elia zany fa avy any amin'ny nosy izy, ary Madagasikara ilay nosy voafidy eo mahafantatra anazy io. Ianareo rehetra izay milaza fa mahafantatra ny Yahosoa io any amin'ny kontinanta daholo angenareo, hita zany ny Afrique du Sud, ireo zany amin'ny faritra any amin'ny BDB any amin'ny faritra BDB any mahay fitenena nareo, samy mamoromorona ny Yahosoa nareo any nareo,
tsy avy any amin'ny kontinanta mihitsy ny teny io fa avy atikatra nosy, ary ny nosy ny voany zany teny zany dia Madagasikara, ary ny anaran'izany lehilahy mividin'Andriamanitra zany izay avy any amin'ny lanitra fa tsy avy ety aminareo dia Ziadia Elia. Ary raha izy no mpanota dia mpanota daholo izay miaraka aminy. Fa matoa izy tsy mpanota, matoa izy afaka daholo tamin'ny fahotana tsy mahay manota intsony izay miaraka aminy, io lehilahy io mihitsy tsy mahay manota intsony dia Ziadia Elia izay miresaka aminareo ankehitriny. Ka tsy mahay manota ny tsisy fahotana, tsy afaka hidirana fahotana ary tsy mety hipetrahana fahotana, fa tena mandrava sy mpanapodika ny fahavalo divoly izay mampanota. Zany divoly zany ny farafara tampony mangovotra sy miroro eo anoloanan'io olona io. Tsy mazaka mahita an'io sy maheno anarany io zany divoly zany. Raha tsy zany ve izy manao akasiparana ny fomba rehetra izay naovany ihany mba hanakanana ny tenin'ny Ziadia Elia, fa tsy azo sakanana zany Ziadia Elia zany. Rehefa maina izay manakana an'izany ary miezako fotsiny, tsy voasakana zany Ziadia Elia zany, sady tsy voasakana tsy azo sakanana, taka ny rivotra tsy azo sakanana, fa mandeha foana iny amin'izay andehanany ihany. Hainareo nga manakana ny rivotra eo ambon'io lanitra io. Izy na voasakana ny rivotra eo amin'ny lanitra ambony io, fa taka ny tsy haizareo manakana an'io koa tsy haizareo manakana ny Elia. Tsy mbola nisy olona vita nanakana rivotra, rivotra daholo eo ambony lohanao, sakananao amin'iny nareo rivotra eo ambony. Tsy azo sakanana izy mandeha foana amin'izay tiany andehanana, ary misy anazy foana n'aiza n'aiza, tsy azo sakanana izy. Nefa ny ary Elia mbola lehibe lavitra noho ny rivotra eritreretinao, fa ny anjela raha natao ohatra taka ny rivotra izy. Fa Elia tena iraka ny avo indrindra, iraka ny dada Malayayava ary iraka ny Yehosoa. Fa tena farany amin'izay ary averiko ilay teny, maninona no inona Ziadia Elia? Inona Ziadia Elia satria izy ilay tena ny rahana, izy ilay vao iraka aty amin'ny nosy ary efa mitety an'izao tontolo izao amin'izao ritenenako izao mampafantatra ny olona ny tenin'ny Yehosoa sy ny famarinana rehetra. Io ilay lehilahin'Andriamanitra nitadiavinareo ry Israelianina, fa tsy ninonareo moa, nofononareo zany Yehosoa zany. Ino zany io? Io ny lehilahin'Andriamanitra io, ho anareo rehetra izay mitady an'ilay lehilahin'Andriamanitra izay hamonjy anareo. Io izy io hitanareo amin'ny sary io, izaho izay miteny aminareo zany. Ozany ianao ohatra mitondra ny teny, mitory ny tenanao, izaho tsy mitory ny tenako fa manambarana daholo na ny dadako ary Yehosoako ary izaho koa mazava ho azy. Samy manambarana na ny dadako Yayava na Yehosoa, ary tsy manambara ny amin'ny tenako aho fa zareo no mibaiko hoe teneninao ty dia miteny avy any aminy teny. Mba fantatrareo fa tonga ilay iraka ilay hoe ny nosy andro ny lalàna. Efa ity Elia ty, efa ty amin'ny nosy za ty, na iza mihaino anazy eo any aminay. Miendry mahita ny lozaka mery dia dala mandrosoka avo. Ny fanahy rehetra izay teo vonjena, izay mikikika famonjena amin'ny Yehosoa, ty Elia hitondra anareo any aminay, ho any amin'ny Yehosoa. Hoentiko any atratran'ny Yehosoa nareo. Aoka ine iaino ny Elia daholo na rehetrarehetra na vahiny nareo na iza na iza. Tsy misy hidirana intsony ty vazaha na gasy na iza, fa rehefa fanano antsoiny Yehosoa dia andao daholo iaraka amin'ny Elia. Nantsoiny Yehosoa ho any amin'ny lanitra izay niviako, andao iaraka amin'ny Elia, fa ty za ty sy rehetra niaraka tamiko dia afaka amin'ny fahotana ary tsy mahay manota intsony. Miantso nareo Elia, ity ilay nitadiavinareo tsy niandrasanareo. Yehosoa tsy ho avy ety raha tsy efa tonga ny famaranana, fa izany no ny raha nomelohana azy. Dao anatina amin'izay nareo rehetrarehetra, fa ity ilay ny rahana ilay nanatanteraka ny Isia 42:4 hoe ny nosy andro ny lalàna. Ty Elia, omeko anareo ny fanaporofona jereo izy io, tamy mihaino fitiavana anareo matoa tonga ity zay, hamonjy anareo hitodika ho any amin'ny Yehosoa ilay naniraka anahy. Dia ny teniko fa dia mirary so tsika rehetrarehetra hitodika any amin'ny Yehosoa, any amin'ny dada Malayayava, ary anaraka ny Elia amin'izay nareo. Fa Elia sy Yehosoa dia anankiray ihany zany. Zandry ny Yehosoa Elia. Tsy avy ety aminareo ety tany fa raha tsy izany mbola mpanota daholo nareo. Fa Elia avy any amin'ny lanitra, mpanompo voafidy izy, mpanompo ny fidian'ny Yehosoa mba hitondra ny fahamasinana indray. Vaverina amin'ny tany ity satria hikadina mipary. Ny farana ny tenin'ny Elia. Tongava daholo ry fanahy voafidy. Miazakazà daholo nareo fa aza misy mijanona ny tompo. Mazava dia mazava ny teny meko anareo. Tonga Elia hamonjy anareo.
Ziadia a Elia. Ziadia Elia. Zay zao tonga eto aminareo zao, irany dada Iava, irany Iosoa. Hivavaka isika ho famaranana ny teny. Voninahitra ho anao dada Iava, voninahitra ho anao Iosoa malala. Fara-tampony tiako mihitsy nareo mianatra. Vonjeo dada malalako. Iava, izay rehetra olona mandeha an'izao teny izao. Ataovy mahafantatra ny amin'ny viko izy. Fa za tena avy any aminao, dada Iava. Ianao ilay Andriamanitra Abraham, ary Andriamanitra Isaka sy Jakoba ihany koa ianao. Mba hitondrana ny teny ao amin'ny Iosoa tonga ny rehetrarehetra. Ankehitriny efa vitan'ny Iosoa ny famonjena. Ary efa naniraka nareo mianaka mba hitondrazako ny teninareo. Tena nampitaiko ny teny ary tsisy nafeniko mihitsy nakely. Fa tena ny famonjena zao nomeko fantatry ny olona zao. Vonjeo ny olona dada Iava. Vonjeo ilay fanazy mikitika miantso anao Iosoa. Ataovy mandreny teny Elia izy. Tena efa manao ny haiko tsy ho zavatra ho anao. Ary tena mahafoy ny haiko za ho anao. Iosoa, mba maliko ny ranao. Vonjeo ny olona mba hipodika ho any aminao amin'izay. Aoka ny fanahy masina avy any aminao. Iantso ny olona rehetrarehetra. Tena hiazakazaka daholo ny tsy ariary. Ampiverina ny sain'ny olona rehetrarehetra. Hitodika ho any aminao Iosoa, dada Iava. Atao fantatra izy rehetra amin'izay fa iza ilay ny ranao. Ilay nisoratanao anatin'ny boky ihany koa. Izay efa nambarako teo rehetrarehetra teo rehetra. Atao fantany fa efa tonga ilay mpanompo ny fidinao. Any amin'ny nosy voafidy izy. Madagasikara ilay nosy ny fidinao. Sokafa ny sainy mba hafantatra izy rehetra. Efa tonga za ilay ny ranao. Dada Iava sy Iosoa, amariny ny tenin'ny Elia rehetrarehetra. Teny omeko tany ty amin'io ity. Vonjeo ny olona efa tonga eto. Hikarakara sy kolokolo azy. Hoentiko any aminareo mianaka. Dada Iava malalako sy Iosoa malalako. Matoka fa tena efa eo anatinareo mianaka zany teny zany. Ho atonareo miazakazaka anatona ny Elia amin'izay ny olona. Satria nareo sisany mahavita miantso an'ireny. Satria fa zay mihitsy ny fotoana. Tao mahita ainginy izy rehetrarehetra Iosoa. Efa mandeha Elia ampiety an'izao tontolo izao. Ho fantatry izao tontolo izao efa fa mandeha ny fahazavana mba ho hitany. Dado, voninahitra no mandrakizay. Dada Iava. Toera betsaka dado. Amin'ny anaran'i Iosoa no okan'izany vavaka eto tany. Halleluia. Amen. Dia mirary sotiketa samy teny Iosoa ao amin'ny fitohizan'ny fampianaran'ny rea amin'ny manana. Dia no matory asa.